fananasa ireo tompona andraikitresan-tsikajiny eto amin'ny firenena moa ny filoham-pirenena mivady teny amin'ny lampanjakana iavory tao anatin'izany ary moa no nanaovan'ny filoha kabary izay niompana bebe kokoa tamin'ny firaisampirenena sy ny fampandrosoana ary atoekarena teny an-toerana Marc Antoine Sitsiry Chakotarson. Miantso amin'ny fampiavana pirenena, ny firaisan-kina ary ny fiaramentana ao amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonary Mampianina androany atoandro teny amin'ny lampanjakana teny Avoloha. Raha nanasa ireo vahiny manan-kaja isan-tsokajiny tao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Notsindrin'ny filoha tamin'izany fa betsaka ny asa miandry ny tsirairay entina amin'izay fampandrosoana izay. Koa andeha isika iroso mba hampandroso ny firenentsika amin'izay. Ataontsika teboka hiaingana ao anatin'izao Repoblika faefatra izao ny ampijoroana ny fanjakana tandarana, ny malagasy mifampiaina, mifanometana, miasa anaty firaisan-kina ary manome asina ny fihavanana. Andeha avondrona ny hery, andavorariana ireo asa tsara rehetra, ireo vina mahasoa sy mahafinaritra takin'ny firenena, ka toetra mendrika temirym-pahavinonana no atrehana izany sady atrehana izany ankasahina. Betsaka ny fanamby ataontsika, maro ny fara-pahan-kevitra izay mila fahasahina. Tsy maintsy hoaisitsika ireny raha mbola ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka maro anisako no anaovana izany. Ao anatin'izao fetim-pirenena izao dia mino ry malagasy mpiray tanindrazana fa ho malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana anaty fifanajana isika. Mino fa ho malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fifankatiavana isika. Mino fa ho malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fihavanana no hifamoivoy manerana ity nosete. Ka raha ireo ny ainana dia matoky ahy fa ho foana ny herisetra ilamina ny tanindrazantsika, ho tapimbava ireo mpanatsatso ary azo laka ny tena fampandrosoana dia ho tanteraka tokoa ny fanirentsika hoe dia ho tany sambatra ilay Madagasikara anay. Fa androany ihany koa dia nakadidim-panjakana ho an'ny fanahin'ny lanitsazy sy ny fanafoanana sazy ho an'ireo sokajina voafonja ny filohan'ny Repoblika. Tsy adino ny filoham-pirenena ihany koa ny araban'ny filoha Alindà Malagasy izay nankalaza ny faha-450 taona ny foronany. Nanamafy ny filoha fa ny filoha Alindà no nikitro faharan'ny firenena Malagasy.